Araka izany tsy tsikaritra teny amin'ny foibeny seny teny alarobeny candidat Dr Jean-Louis Robinson tao anatin'ny famoahana iny voka-pividianana vonjomaika iny nisy ny fanambarana moa tamin'ity androandroany ity izay navoaka ny taleny fampelezan-kevitry ny candidat Jean-Louis Robinson ndao rahantsika izay fanambarana izay. Fanambarana avy amin'ny candidat Dr Jean-Louis Robinson mikasika ny famoahana vokatra vonjomaika fividianana filoham-pirenena. Lavinay ankitsirano ny valim-pifidianana navoaka ny senity tao anatiny ameana. Raha ny fitanana an-tsoratra eo am-pelatananay na ny PV izay tsy azo lavina avekeny lalàna fa manan-kery ary mitovy lenta ny fitanana an-tsoratra iny anivon'ny senita dia mamoaka izao valim-pifidianana vonjomaika izao izahay. Jean-Louis Robinson 52,87%, Rajonary mampianana eto 47,13%. Noho ny antony amampahamarinana sy mangarahara ireo vokatra vonjomaika avoakanay ireo dia azo tamina bureau fifidianana miisa 19020 raha toa ka 2001 nisan'ny bureau fifidianana ofisialy. Arantsipana sy filambanina ny fanakianana ny vokatra eo am-pelatananay.